ivavaka sika to ny tianao Andriamanitra narinao zao rehetra izao dia manam-pahefana indrindra zany miasa mandrana ny fanahy masina fa indrindra tianao arina fonona toinay mba ampiasanay antoka ny amin'ny famonjenao ary indrindra raha manatonanao amin'ny andanany vavaka izay ataonay dia izany no ampianarinao nandrifiterign'andro ity inaranay zany hoe fivavahana marina mason'Andriamanitra satria tsy misy marina izay iray azy dia nambaranao tokoa fa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra no ahafantaranay izany ka dia mampianaranay ny alalan'ny teninao ny tena fifandraisanay aminao anorenanay ny fononay ny fatokinay hifanantenanay satria tompo fononay sy mpanefa azy ianao raha fanay masina tokoa no mampanantenanay ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra amin'ny alalanao Jesosy Kristy tompo mpamonjy sady mpanavaka mandrakizay mitenena araka ny fombanao tompo fa miainao ny mpanomponao ho voninahitry'Andriamanitra amen. Mitsika rehetra ny fampitavan'i Jesosy tompo aloha raisitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'ny Jaona voalohany toko 5 raisitsika amin'izany ny 13 ka hatramin'ny 120 Jaona voalohany toko 5 ny 17 ka hatramin'ny 120 mivaky toy izao manao amin'ny anaran'i Jesosy tompo izany no nosoratako aminareo izay mino anaran'ny zanak'Andriamanitra mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo ary izao ny fahasahiana nanantsika eo anatrehany raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia mihaino antsika izy raha fantatsika fa mihaino antsika izy na inona na inona angatantsika dia fantatsika fa azotsika izay angatantsika aminy raha misy mahita ny rahalahiny manao ota tsy mahafaty dia aoka ifona ho azy izy ary Andriamanitra no manome azy fiainana ho an'izay manota tsy mahafaty misy ota mahafaty tsy mba lazaiko ho tokony angataka ny amin'izany izy ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra ary misy ota tsy mahafaty fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasika azy akory ilay ratsy fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika ary izao tontolo izao kosa dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika ny fahazavan-tsaina mba ho fantatsika ilay marina ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'i Jesosy Kristy zanany izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay anaka arovy ny tenanareo amin'ny sampy amen. Andriamanitra dia marina sy marina indrindra ko ny fandraisantsika aminy ary sika mifandray aminy dia tokony marina sy masina tahaka azy tsy haitsika tokoa zany amin'ny maha-olona antsika dia meny tombo antsika ny tenin'Andriamanitra ho fanilo manazava ny lalantsika ahafantarantsika tokoa izay tena sitrapon'Andriamanitra amin'ny fifandraisantsika aminy dia amin'ny alalan'ny vavaka izany no tendren'Andriamanitra ny vavahantsika aminy ary tsara sy maso tokoa ny vavaka dia amposina amin'izany isika tokony ny ten'Andriamanitra hoe mivavaka aza ny tsara dia sarao ny anina toko 5:7 zany saingy tsy ny vavaka rehetra no henoin'Andriamanitra na valiny fa misy ny vavaka henony ary misy ny vavaka tsy henony ny vavaka tsy henony reny raisika voalohany dia midika hoe fono zany tsy mandaitra zany tsy misy vokany tsy misy fiantraikany dia vavaka tsy ankasitran'Andriamanitra lazainy hoe vavaka tsy marina araka n'Andriamanitra araka ny voalaza amin'ny filazantsarany Jaona manao hoe Andriamanitra ho izy tsy mihaino ny mpanota na vavaky ny mpanota ininona everiny fa marina ny vavaka izay atao Jaona 5:7 zany rehefa zany dia hoe inona no vavaka izay ankasitran'Andriamanitra ka henoiny sy valiny izany dia izay mifanaraka tokoa araka ny fanambara tamintsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra araka ny voalaza amin'ny filazantsarany Jaona ihany manao hoe fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny Jaona 5:7 tapany 2 mitovy amin'ilay hoe fa ny ray mitady ny mivavaka na mivavaka hivavaka aminy amin'ny fanasiny fahamarinana ka hoe izay mivavaka aminy manao sy manao sitrapony ireo no henony dia famerana zany na fanavahana zany
dia sarotra araka izany ny atoko tena ho mahay mivavaka na matokotoko foana ny vavaka zay natao na indrindra mihevitra fa tena ho mpivavaka amin'ny voalohany olona matahotra mivavaka zany miteto amin'ity toerana ity fa rehefa mandrosondroso eo dia mahazo vahana izy afa hoe mahazo tokotra izy lanitra amin'izay le vavaka mety lavabe satria hoe fa mahay mivavaka matoko tena ho mpivavaka marina zany hoe azo rary mandrakariva amin'Andriamanitra izy na tsy mibebaka azy satria misy tompony ity vavaka ity zay no adininy olona tsy any vavaka fa any tompo fa omena ho asenao mba hifandraisako aminy izy no tompony izy nanindry zany ary izy no miantoka ny amin'ny vavaka zany hoe nankasitrahany na tsy nankasitrahany na valiana tsy valiana dia manantitra amintsika ny fototra iorenan'ny vavaka ny tenin'Andriamanitra dia andro ty raha amin'ny alanan'ny texte izay menantsika indrindra eo amin'ny 7:20 tapany faharoa voasoratra hoe amin'ny trano voalohany toko 5 raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy inona no asan'ny vavaka dia jerena ny amin'izany aloha voalohany indrindra raha zoetsika ny soratra masy indrindra tamin'ny testamenta taloha dia misy ireo ohatra zay milaza na manondro ny amin'ireo mpanompon'Andriamanitra zay nahery ny vavaka sarozika amin'izany ny Eli mpaminany zay voalaza ty amin'ny epistiliny Jakoba hoe Elio izy dia olona tahaka antsika ihany ary izy nahery ny vavaka mba tsy hilatsahan'ny ranonorana dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ranonorana 3 taona sy 9 mbolana jereo zany hatramin'ny fotoana dia ferana tsara ary mivavaka indray izy dia nandatsaka ao ranonorana ny lanitra ka navokatra ny tany zany hoe tony mibaiko mihitsy zany ny lanitra rehefa ikatona dia mikatona rehefa sokafana dia misokafana Jakoba toko 5:17 sy 9 izany dia ateo koa Elisa zay nandimby any Eli fantatritsika loatra zany tamin'ny sekola lahady ka raha tonga ny Sirianina tamin'ny fotoanandro anafika ny Israely dia nivavaka tamin'ny Jehovah Andriamanitra Eli hoy izy mifona aminao Andriamanitra ataovy manjambena ireto olona ireto fahavalo zany Sirianina ary dia nataon'ny tompo manjambena ireo araka ny tenina ny tombavaka zay nataony Elisa manjaka faharoa zany toko 5:20 ary dia Elisa indray ihany koa nitarika ireo fahavalo zany hatrany Samaria dia nivavaka indray izy rehefa tonga tao Samaria tany Israely fa nivaratra Jehova ho izy ampahirato ny masony reto ireo zany mba hitany ary Jehova nampahiratra amin'ny masony amaly nivavaka nataony dia nahita ireo ka indro tao mavon'ny Samaria izy raha zany mialohan'io mantsy dia rehefa jamay izy dia hoy Eli hoe andeo zany hitarika anareo amin'ny Israely dia mahagaga nge zany mahagaga tokoa zany tafitra tao afovoan'ny fahavalony tsy afaka nanao na inona intsony reto Sirianina ary dia natahotra ny hofaty dia niandro fotsiny ny famoram-po mba tsy hanoina azy izy dia nivonoana ve izy reo dia ho Elisa tamin'ny Israely nohanina izy dia nanao fanasana be ho azy izy ataorinan'izay dia tsy sahy mikitikitika ny Israely intsony satria nisy mpaminany Jehova zay mpisovona raha teo mivavaka ho an'ny Israely mahery ny vavaka izany no natonga ny Hana lay momba gataka mafy tamin'Andriamanitra mandra-pahazony ny zanany voalohany dia tsy iza io fa Samuela aonao misy ny azoko ty zazalahy ty no ny vavahako dia mimeny Jehova izay nangatahako tamin'ny Samuela voalohany toko voalohany 17 zany misy heriny misy asany tokoa ny vavaka ka hoy Jesosy raha nananatra ireo mpianany hoy zao tsy navoaka ny demony tamin'ilay zazalahy lay voniandro be nety norainy teo aminy nefa netiko tamin'ny mpianatra eo izy ka izy ireo nefa tsy nahafaka azy izy dia honao iny tompo iny karazany iny izy tsy mivoaka na tsy avoaka raha tsy neny tsy mivoaka raha tsy avoaka amin'ny fivavahana tahaka ny zoatontsika eto zao zany matitoko fa 7:20 fa 2 tapany voalohany zany ary dia izany rehetra zany natonga ny fiteny tokoa hoe tsy misy zavatra zay tsy vitan'ny vavaka atotongeso sika dia satria manantena fa hiasa vavaka rehetra
atao eto ary ataonao koa amin'ny finoana indrindra zay talahoana amin'Andriamanitra amonjy ianao. Raha zay naraka izany fa mivavaka no fiainana ny mino zay. Dia laha zao mino an'Andriamanitra marina sarotra ny eritreritra hoe tsy mivavaka amina. Ya. Ka ny vavaka ny fomba ifandraisantsika tokoa amin'Andriamanitra zany dia miankinantsika amin'ny atsika rehetra, anatenantsika azy ampikasantsika rehetra, antoka ho antsika ny amin'izay rehetra ilantsika azy amonjy atsika misoatsika. Ary tsika fa hatramin'ny taranakitsika, hatramin'ny fiangonatsika, hatramin'ny firenentsika. Zareo zany fa zavatra mahenika manontolo ity vavaka ity rehefa entina amin'ny finoana izy. Arak'izay ny vavaka no aneken'Andriamanitra iray antoka amintsika tokoa. Zany hoe andray am-pelantanana ny antony ivavahanao mba hatanteraka ny hetahita mpamonjena izay anatonantsika azy. Dia fentoky ny fo rehefa mahazo io antoka masina io. Tahaka ny Paoly apôstôly zay niteny hoe raha Andriamanitra no momba antsika, eto zany dia azo dika hoe raha Andriamanitra no miaino ny vavaka zay ataontsika, iza mahatohitra antsika. Manana toko vavaka amin'ny faraika amin'ny telopolo tamin'ny faharoa zany. Toerina hiana fe izay hoe mirediredy ianao, misotro toka ianao, mamy ianao, tsy ho izy. Fa ny vavaka zay. Dia ny vavaka indrindra mampahirezy ny Elifaza namany Job. Ny Job zany raha ho izy fe izay Job atanatin'ny ady mifankazara amin'ny fotoa ianao dia miadana. Izany no atongavany soa aminao. Job 5:20. Mifankazara ina dikanao mifandraisaniny amin'ny alalan'ny vavaka zay izy. Ka rehefa tsy mivavaka ny mino, akoho lazaina hoe tsy ampivavaka. Zay le fitenitsika azy. Dia inona amin'izao miena ny heriny. Tsy mahazo toky izy, tsy lavorary ny atao, tsona tsy azo ny aina. Satria mivavaka mampifandray azy amin'Andriamanitra io no antony avelomany. Dia araka ny teny Jesosy hoe raha miray amiko ianareo dia mobe, fa raha misaraka amin'ny kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona nahoana. Satria amin'ny alalan'ny vavaka no miasan'ny fanahy masin'Andriamanitra ka hanamasinany ny zavatra rehetra zay mikasika antsika. Ao no Paoly amin'izany fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra izy dia tsara avokoa. Ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny saorana zany, satria hamasin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahana izany. Zany hoe ataony manan-kery zany. Dia hoe hamasinina, misy tasiny io, misy heriny io. Mody voalohany toko 7:4 zany. Ka rehefa orona mivavaka, ny fiasantsika sy ny ataontsika dia misahirana miasa amin'izany tokoa ny tompontsika. Zay izy io. Misahirana Jesosy. Dia tsy hamerantsika ngayay izy, fa mamaly ny hataka ataontsika na ny fitarenantsika. Mazava ny tenin Jesosy tolobaiko mihitsy. Ao no izy mangatà dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, domidony dia voana ianareo. Tsy mba Andriamanitra miavona am-po izy, fa mora fanaindry na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Fa zay rehetra mangataka no mahazo. Matoa ianao tsy mahazo dia satria tsy nangataka. Izay mitady no mahita, ary izay mandondona no voana. Matito 7:7 dia tompo lehibe izay meny tompo antsika tokoa izany. Rehefa zany dia hoy ny teny Jesosy mampirisika antsika haharitra koa ny amin'ny vavaka. Miareta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Tiany ny fanahy fa ny nofo tsy manan-kery. Tsy mandam-potsika manao fikasana tsara nefa tsy maharitra ny amin'ny vavaka. Tena nataon'i Jesosy rehefa tsy naharitra ny vavaka ry mpianany tao Getsemane amin'ny Matia 4:20, Marka 4:7-7. Arak'izay ady ny vavaka. Zay izy. Zay ady ny vavaka kanefa ady mandrisy ho an'izay mifahatra ny amin'izany. Tsy azo atao zany manao hoe raha tsy ny fiteny hoe mivavabavapony. Andriamanitra no ohatrenao ny fivavahana. Azo antoka izany nefa tsy maintsy azo antoka koa ny fitondrana ny vavaka ataonao eo anatreny. Inona nataon'i Jakoba fe izay? Naharitra ny tolona tamin'ilay anjeliny Jehova hono izy. Amin'ny Genesis 2:3. Nandritry ny alina ambara-pahazava ratsy ny andro.
dia nanao tamin'ity anjelin'i Jehova hoe tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao ato varotra eto ianao ka tsy avelako ianao nanao an'izany veno ry havana ka raha isika fianarana zany zay mambany vavaka ihany fa tsy hitako ny voga tia okizay fa te mahatrotraka izy ty tsy zay izy fatra izy miasina izy rehefa zany daonao le anjelin'i Jehova taminy tsy atao hoe Jakoba intsony nianaranao izy fa hoe Israely satria efa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka nahery marobe zany hoe mandresy an'Andriamanitra zany mandresy lahatra azy zany inona moa tena piti-bovoko zao fa rehefa hita ny fataonao amin'ny fitala ho ny ray an-dranomaso amin'ny fona rehetra io tsy vahiny amin'io izy tsy manintsy tadiny amin'io izy fa ho avy aingana tokoa izy Genesis 3:7 zany atao hoe Israely nanevony mpitolona amin'Andriamanitra ka isika koa zay mino atao hoe fanjakam-pisorona taranak'Abraham ny amin'ny finoana atao hoe Israely vaovao dia natao koa ho mpitolona amin'Andriamanitra fa tsy hoe miandro fotsiny oka tsy anatena na inona na miandro fotsiny eo tsy nampiasain'ny sasany reny hoe efa fantatry ny raina roa raha teo izy zay soanareo efa fantany asoaka inona moa tsy atao zay mangataka no me mazava tsara mihitsy arak'izay inona no antony mampamomby ny vavaka dia izay ny tenin'Andriamanitra zay voafaritra antsika amin'ity andro ity natao hoe perikiope texte zany voalohany arak'izany dia milazany amin'ny fototra zay nanorenana amintsika zay mino tsy inona zany fa ny mino no mandova ny fanjakan'Andriamanitra zany misatako aminareo ijanona zay mino ny anarana zanak'Andriamanitra Jesosy zany mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo manana fiainana mandrakizay fa tsy hoe ho amin'ny fahafatesana na koa manana fiainana dia velona no matindray ampitsotsia fiainana mandrakizay raha lazaina miteny hafa izy dia zao tsy olo-paoninareo na vahiny amin'ny fanjakan'ny lanitra fa olony fanjakan'ny lanitra miteny français nareo hoe citoyen du ciel manana zo feno ianareo amin'ny mahazanaky ny fanjakan'ny lanitra nareo satria ny fanjakan'ny lanitra dia nataon'Andriamanitra ho an'izay mino azy safidy moa dia mandray izay ianao amin'ny finoana menanao izy dia araka misoratra hoe Paul minazy amin'ny Romana 9:20 ny fanahy izy fanahy masina zany dia miara milaza amin'ny fanahy itsika fa zanak'Andriamanitra isika teny vavolombelona atao amin'ny fanahy masina io ary raha zanaka dia mpandova sady mpandova an'Andriamanitra no prailova amin'ny Kristy koa amin'ny 1:20 Romana 9:20 zany rakapoko zany dia azo lazaina fa tena lanitra misokatra zany zay soka fa mitompo atsika dia araka ireo tenin'Andriamanitra manao hoe ho voan'i Jehova ho anao ny lanitra ho izy trano fitehirizan-tsoa mandatsahany ranonorana amin'ny taninao amin'ny fotoana sy hitahiny ny asan'ny tananao rehetra Deutéronome 20:20 raha mitandrina tsara ianao ary miaino feon'i Jehova dia izay notanterahany eny hoy ny tompo ho voako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahina manana ambiampy zany hoe tsy mety rehitra tsy mety lany ho anareo aty amin'ny Malaki 3:7 zany tompony lanitra sy ny tany zay rehetra ho aminy tokoa ny tompo dia izy zay manana ny fanalahidin'ny Davida mamoa ka tsisy anidy ary manidy ka tsisy amoa Apokalipsy 3:7 dia niteny tamin'ny fiangonana toy Philadelphie izy amin'ny Apokalipsy 3:7 anao izy ino rehefa nasiako varavarana amin'ny voa izy eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy iny ty varavarana amin'ny voa ty fanjakan'ny lanitra fanjakan'ny fahasoavana famonjen'Andriamanitra iny ny varavarana amin'ny voa dia ny tenin'Andriamanitra zay tsy hay fatorana mba tonga fitaikina ho famonjena sy fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra miaino mandray azy varavarana amin'ny voa raha zay Jesosy hoe izako no lalana varavarana voain'Andriamanitra araka izany dia ny fon'Andriamanitra zay tia hay mpanota ka mamonjy any izy dia mamelona izy amin'ny fitahiny zay tsy ho rehetra mandrakizay Andriamanitra tsy mba mitsitsy na inona solony eo dia zay rehetra nanaiky azy raisy moan'ny tenany eo tia manome izy ary mame feno
eny feno de feno araka ny teny Davida fa izay hoe misanafatelo fantatsika loatra ikapokako izy dia feno eny tokoa fahasoavana sy famoram-po no anaraka amin'ny andro rehetra iainako itoetra antranon'i Jehovah andro lava eo no mahatsara azo antoko zany eo kaiky ny tompo miaraka aminy satria manana ray tokoa aza mitsinjoany zavatra lehibe no ataon'Andriamanitra ho an'izay manaiky azy araka zany satria tia izy ary tiany zanaka voalohany indrindra dia Jesosy zany ny ray tiany zanaka ka efa nanombotra ny zavatra rehetra eo amin'ny tananao izy zay rehetra dia anao izy janotoko fatelo ny fadimy amtelopolo dia tahaka an'izany koa ny zanaka tiantsika izy dia mamety hoe homeny ray anareo izy ho anao zay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona amin'ny Jesosy ny janotoko fadimy ambin'ny folo andininy fa ny folo tapany be raha tiky zany ty zao tsy foana ny vavaka zay ataonareo fa ny ray no amaly anareo ary anome zavatsoa ho an'izay mangataka amin'izy Tito fafito andiny fa raiky ambin'ny folo efa hatramin'ny voalohany izay naheren'Andriamanitra tokoa izao rehetra zao no nanolorany ny zavatra rehetra ao antsika olombelona dia araka nosoratra hoe amin'ny Genesis zany toko voalohany Andriamanitra nitsodrano ny olona zany maroa fara sy miabetsana ary mameno ny tany aoka nareo mihitsy zany no tompony zao rehetra zao ka mampantoa azy ary manjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany andeha fa am'roapolo hatramin'ny fasivy am'roapolo asan'Andriamanitra zany izay miahy mandrindra ny zavatra rehetra mba hahasoan'ny olona raha milatsika amin'ny andro ankehitriny satria zavatra maro samihafa manahirana mbola azo iainana ihany ve ty tany ity manaovan'Andriamanitra azy dia tany azo iainana tsy hoe ary fotsiny fa tena iriariavana amin'izy ahasambatra antsika ahafazy ahapiteraka amin'ny fifalintsika hoazy hoe koa apôstôly manantitra izany tamin'ireo Korintianina fahitany izy io fa mitsitokotoko ny faninana ny reare tamin'izay ny hoe veriny ananana zany hoe tena mametra mihitsy raha azo lazaina ary manakelina ny fivelaran'ny fahasoavan'Andriamanitra aza misy manao olo reareno izy fa anareo ny zavatra rehetra anareo ny zavatra rehetra reare matsiry dia hoe zay any Paoly zay any Apôlôsy ohatrany hoe manana tombotia zavatra rehetra na Paoly na Apôlôsy na Kefasy na izao tontolo zao na fiainana fahafatesana na ny zavatra ankehitriny na ny zavatra ho avy anareo zany rehetra izany ary ianareo any Kristy ary Kristy an'Andriamanitra Korintiana voalohany toko fahatelo ny faraiky am'roapolo sy telo am'roapolo zany hoe olona manana zo amin'izay no arian'Andriamanitra rehetra nareo nanita ny maso nanitsita ny maso indrindra ny fanjakan'ny fahasoavany sy ny vonarana mandrakizay raha tiky zany dia zao efa vonona ho antsika ny fanomezan'Andriamanitra ny anjarantsika dia ny mivavaka mbola andraisantsika zany aminy arak'izay tsy mora tokoa amin'ny lason'irainy hoe mivavaka fa misy fototra izy dia fanorenana zany voalohany amin'izany dia misy antoka izay omen'Andriamanitra raha mivavaka dia aza misalasala fa zay mianana izy doka tsy anam-po azo na inona tena ny Jakoba toko voalohany zany tony atopatopany ranomasina izy maketsitsika zay tena fotompiorenana ary zay dia torohevitra lehibe amintsika zay miezaka ny hoe akare akatsia dia rekoa zao dia enondria farany tsy hitanao tsony zay fotompiorenanao zavatra manahirana io tokony meny ten'Andriamanitra antsika eto zao ny fahasahinana anantsika eo anatreno izy raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia mianao antsika izy mazavo zany so rehefa mivavaka re mahazo tolona vanimbavy rehefa re tsy dia mahazo loatra re iona zay ny aminy na izany naitsy ivavahanao rehefa araka ny sitrapon'Andriamanitra anion'ny tompo anao ary io ny nohony any ny sitrapon'Andriamanitra dia ny anorenantsika tokoa ny vavaka ataontsika araka ny teny Jesosy hoe raha miray amiko ianareo izy ka mitoetra aminareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany antoka zay ataony zany janotoko fatimy ambin'ny folo andiny fafito fantatr'Andriamanitra zany ianao satria manorona eo aminy zay any izy io dia firaisana antoka mihitsy amin'Andriamanitra amin'ny finoany zany no ananantsika fatokina be dia fatokina zay maresy ny tahotahotra foana manafoana amin'ny salasalana rehetra fa ota amin'ny ten'Andriamanitra zay rehetra tsy avy amin'ny finoana na tsy atao amin'ny finoana
fa manatoko fevatra me fona nefa telo ambapolo tapamfaroa zany ka raha lazaina amin'ny teny hafa zany dia izany no antoka ny amin'ny azontsika valim-bavaka avy amin'ny tompo ary valim-bavaka mahafapo sy mahasoa dia araka ny teny Jesosy manao hoe ary na inona no angatanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo zany Matio 20:24 satria ny finoantsika dia avy amin'inona moa izy avy amin'ny toroteny ary ny toroteny dia ny teny Kristy ka io zany ny teny Kristy dia ny mandray izany mandala izany manaja an'izany miorona amin'izany matoky izany mora ny zavatra rehetra ary mahatonga ny teny hoe mora sarotra moa izy ty mivavaka sy manaraka an'Andriamanitra ty ka sarotra izy rehefa tsy mandeha araka an'izay ty ny endrin'Andriamanitra isika zay fa mora izy rehefa mankatotsika dia tahaka an'zaza zay Jesosy hoe raha tsy ateraka tahaka an'zaza nareo na tonga tahaka an'zaza tsy afaka hiditra ny fanjakan'Andriamanitra araka izany no izy dia toky nomen'Andriamanitra ny zanany rehetra ny olony rehetra izay mino azy izay manaiky tokoa ny ray antoka amin'Andriamanitra zany tsarovy tsara zay tena zay manaiky velo ny ray antoka amin'Andriamanitra zay mino hoe hanao atompo ary ianao dia fanekena lehibe zany ary rehefa zany dia miaino mivavaka ataotsika izy miaino mamaly ny fitarainantsika izy raha miaino fitarainantsika izy mamaly tokoa ary dia zay mahasomatsika izay lehibe hitrapon'Andriamanitra dia zay tsara sady angasitrana maro misy mbola ambony izay ve ry amako misy mbola lehibebe kono izay fe misy mbola tsara kono izay ka aza maditra any amin'ny tsy finoana efa mahitsy ny ten'Andriamanitra mazava izy dia afaizy tokoa dia izay no lazainy ten'Andriamanitra antsika eto amin'ny 5:20 hoe raha fantatsika fa miaino antsika izy na inona angatatsika aminy dia fantatsika fa azotsika zay angatatsika aminy satria mandeha araka an'izay sitrapona azo antoka ve fa miaino anao Andriamanitra dia io no antoka zay omeny diavako atoky tsarany amin'izany fa aza manao hoe tena miaino tokoa ve sa tsy miaino vavaka ataoko amin'ny tompo raha izay nataonao dia izy nanao ny sofinao izy ka raha izy ary nanao ny sofintsika mainka fa izy mpanao ny tsy ary mazavany amin'izany mahazo antoka tsara fa miaino ny tompo rehefa zany azotsika zay angatatsika amina inona dika hoe aza ferana ny fanomezan'Andriamanitra ny fitiavana ianao aza ferana na inona antony tadiavatsika azy ka angatatsika zavatra aminy dia valiny tokoa hoy ny tompo zay omeny ny tompony misarany faraika amin'ny 9 hiantso ahy izy ho izy dia maly azy aho hoe ho aminy aho raha ory izy hamono sy anome voninahitra azy aho raha mahatsiaro ianao fa latsaka angaterena zoy mpahoriana na tsy atao alana tafa na metry fa eo sady ny tomponao mitsinjo anao raha miankina sy manankina ny alika aminy tokoa salamy faraika amin'ny 9:10 dia tanteraka eto araka ny teny Jesosy manao hoe na inona no angatahnareo izy amin'ny anarako dia ataoko izany mankalazana ny ray ao amin'ny zanaka raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany zany to fevitra amin'ny folo ny fatelo amin'ny folo sy efatra amin'ny folo nahoana satria efa nomeny ray ho antsika tokoa Jesosy Kristy zanan'ilay tokana mba hatanteraka araka voasoratra hoe fa Andriamanitra tsy niaro tsy namihina ho azy ny zanan'lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy tsy omeny antsika miaraka amin'ny maim-pona koa va ny zavatra rehetra ary miaraka amin'izany dia ny tompo mihitsy mbola miantoka atsika manatrehan'ny ray dia Jesosy zany satria izy mitoetra eo amin'ny tananakavanan'Andriamanitra ary ny fona ho antsika Romana 12:7 araka ny fampianarana tamin'ny herinandro lasa izany asa-pisoronana ataon'i Jesosy ho antsika zany mba hanomezana toky ho antsika ka hitenenany epistily Hébreu tokoa hoe isika tsy manana mpisorona be izy matsy zay mpisorona be lehibe zay tala ho antsika isika tsy manana mpisorona be zay tsy mahay mitondra ny fahalementsika fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka atsika kanefa tsy nanota nananana ota ka aoka isika anatona ny seza fiandrainan'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fahasahiana fatokiana be zany mba hahazotsika famoram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory reto fa 4:10 rehefa tojo andro fahoriana ianao na fotoa tsaratra aza dia mametra-pantaniana hoe fa ino ty mahazo ahoana zany mahazoty ny atao avy hatrany dia ny miantoraka amin'Andriamanitra zay no vahaolana zay no lalam-pamonjena
dia izany no antony natonga ny mpanompon'Andriamanitra raha mandray-antsika teto amin'ity toerana ity teny fa izay hoe matoky ny vavaka izay ataonao izy satria Jesosy no miantoka anao ary miantoka ny vavaka ataonao miara-mivavaka aminao. Jesosy le tsy hitantsika fa eto izy mifarahinasina amin'ny tenin'Andriamanitra raha iantoka amin'izao asan'ny famonjena izao dia ny anehoana ny voninahity sy fitiavana famonjenantsika. Manaraka izany ny fanorenana faharoa raha ny voalohany dia ny hoe omena fahasahiantsika eo amin'ny tompo dia fatokiana be. Ny faharoa dia izao tsy misy mahasakana ny vavaka izay ataony mino omeny hery tokoa ho tonga zanany izy zao ary ny hery zay miaraka amin'izany dia ny fandraisana mety ho sakana rehetra dia ny ota ny fahotana sy ny devotry. Ahoana moa ny andinin'ny fahavarambeny folo fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota dia ny afaka dia hoe afaka amin'ny ota izy fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mitsiasitra azy akory mahiratsy. Fantatsika ho izao fa avy amin'Andriamanitra isika ary zao tontolo zao kosa dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Raha diky izany dia hoe nateraka Andriamanitra tokoa isika fa tsy olombelona no famandraha fotsiny fa tsika ny hoe izany natoko voalohany andinin'ny fahafolo sy manaraka nateraka avy any ambony isika ka izay efa any ambony izany dia ambonin'izy rehetra mahery n'izy rehetra izany natoko fatera amin'ny faraka amin'ny telopolo zany ka rehefa izany dia maharesy tokoa izy lay avy amin'ny tany dia miota sy ilay ratsy dia ny devoly. Ahoana ny teny Jesosy manome fahefana mandresy ho an'ireo mpianana iny ireo efa nomeko fahefana hanitsaka amin'ny ianarana sy maindroka sy andresy ny hery rehetra nanany fahavalo ianareo ka tsisy ampaninina lotoko fahafolon'ny fasivan'ny folo. Dia izany koa ny asa-pamantarana izay ataontsika eto hamoaka demoni amin'ny manaraka izy hiteny amin'ny fiteny izay mbola tsika izy ameka tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana iny asa mahagaga an'Andriamanitra zany tsy misy ninoninona amin'izany afaka ningotra na hiampanga ny fonao eo anatrehan'ny tomponao satria izy nefa nanao asa-panavotana ho fanamarinana antsika rehetra. Izany no ahafantarantsika ho ijaona fa avy amin'ny marina isika sy apatoky itsika ny fotsika eo anatreny na amin'inona no hamelomany fotsika antsika satria Andriamanitra lehibe noho ny fotsika. Raha tsy mino ny fotsika izy hoe mahatonga an'Andriamanitra tsy ino sanatria izany tsy miofy izy ka mahalala ny zavatra rehetra ary indrindra mahalala ny fahalemena izy re malala ijaona raha tsy mba manamerika antsika ny fotsika dia manana fahasahina eo anatrehan'Andriamanitra isika. Jaona voalohany toko fahatelo indiny fasivy amin'ny folo ka hatramin'ny faharaiky amby roapolo zany miaraka amin'izany tokoa efa nomenantsika Jesosy ary rehefa zany dia zao rehefa tokoa izy atao fitamana aminao le olona anankiray izay izany hoe miorena tsara ao aminy indiny faharoapolo ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ho ijaona ka efa nanome antsika ny fahazavantsaina izany hoe ny fahamarinana araka n'Andriamanitra io mba ho fantatsika ilay marina ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'ny Jesosy Kristy zanany izy no Andriamanitra marina izy no fiainana mandrakizay anaka aroviny tenanareo amin'ny sampy raha dika dia zao efa menany tena izy ianao lay marina aza takalo zavatra hafa antoka mandrakizay ho antsika Jesosy dia azony mafy izy ary mivavah koa ho an'ny tsy manana azy mivavah ho an'ny hafa zay no afizao meto vavahana avonjy ny hafa nandeha ny fiainambiny folo ao izy sy manaraka raha misy mahita ny rahalahana manao ota tsy mahafaty dia inona ny tokony ataony aoka ifona ho azy izy adidy lehibe adidy mavesatra satria miantoka amin'ny ain'ny hafa. Andriamanitra no manome azy fiainana ho an'izay manao ota tsy mahafaty. Hoy izy misy ota mahafaty tsy mba lazay fa tokony angataka any amin'izany izy ota avokoa ny tsy famarinana rehetra ary misy ota tsy mahafaty. Inona loatra ty lazay mijaona amin'ity hoe ota mahafaty tsy mahafaty nga tsy mahafaty avokoa ny ota rehetra manao iny tenin'ny Paoly fahafatesana ny tambiny ota mantoko fiaina ny fahatelo roapolo zany saingy misy ota tena mahafaty dia ny ota tsy bebahana ary tsy hay bebahana koa inony ro eto ny ten'Andriamanitra izy ota mahafaty dia ny tsy mety mino zay misy atao batisa vonjena zay tsy mety mino tsy mahafaty zany
zany mahafanty maraka toko fainambin'ny folo andiny fa enambin'ny folo tapan'ny faharoa miaraka amin'izany dia tsy fahaizana tokoa na ny fahazona mibebaka intsony nahazo'ny esao io zay voalaza miray toko faharoa ambin'ny folo hoe nivarotra ny fisotriny io izy azony hanina ndraimbava fa fantatrareo fa rehefa afaka zany tranenina izy raha tandovany fitahina izy dia no lavona fa tsy nahita izay bebahana izy ary dia nitady fatratra na dia nitady fatratra azy tamin'ny ranomaso avo be zany tsy mantsy indraindray dia hoe dia ito maniko mihitsy izy io kanefa misy zavatra efa natao ary fa vita indray mandeha tsy verena dia tahaka n'izany miteny ratsy ny fanahy masina zay nanitsina tomboka fe antsika ho afanavotana antsika ao amin'ny efesianina toko faefatra andiny fa telopolo ao no Jesosy lazaiko aminareo marina tokoa hazo famelan-keloka ny zanak'olombelona amin'ny ota rehetra sy ny fitenenany ratsy na blasphemy zay ataony nilaza'n Jesosy hoe Belzebub alohany demonino amoahany demony tamin'ireny lehilahy zay ny hohana divoly satria amoana izy fa izay miteny ratsy ny fanahy masina kosa dia tsy mahazo famelan-keloka mandrak'izay fa miendrika hoelohina ny amin'ny ota mandrak'izay izy marika toko fahatelo ny fahavaly miroapolo sivy amby roapolo zay milaza hoe fanahy mandainga ny fanahy masina fanahy maloto ny fanahy masina sy ny sisa sarotra na dia niteny zany satria io ny fanahiny famonjena fanavotana antsika dia misy koa ny mahafaty dia ny mandany zanaka aona ho Jesosy ary amin'izany nazovy no anaiky ahy eo anatrehan'ny olona dia ke kosa izy eo anatrehan'ny raiko zay any an-danitra fa nazovy no anda ahy eo anatrehan'ny olona dia ho lavitra kosa izy eo anatrehan'ny raiko zay any an-danitra mahafaty zany tio toko fahafolo andiny faharoa telopolo sy telo amby telopolo mahafaty satria arina na verezina tsy eo masin'Andriamanitra intsony mandrak'izay raha fehezina nota mahafaty dia ny fandavana ny famonjen'Andriamanitra amin'ny tsy fetezana hibebaka sy ara-ratsy izany tsy azona famborampo intsony satria ota zay ninina natao ka tahaka an'Andriamanitra tsy maninona ny amin'ny fiantsony ny mpanota avonjy azy dia toy izany koa tsy haneninany amin'ny fahaverezan'ny mpanota izay manda azy satria vokatry ny safidiny izany ao na ho Jakoba ny tompo no mahavonjy ary izy koa no mahavero izy Jakoba toko fadinany omby terina tsara tsy sitraky ny hafatesan'ny ratsy fanao fa mba nialany amin'ny ratsy fanao ary anaraka ny lalako izy dia hovelona izy fehitsika zao denika fampiorenana antsika na misy fiainana mampiny dia mivavaka araka izany matokory riavako fa rehefa nanaiky an' Jesosy ianao dia azonao atao tsara ny mivavaka ary mivavaka mivantana amin'Andriamanitra miteny hoe aba raha io tsy hanao tahaka an'ireo zanak''Israely fezay nanilika niandraikitra tamin'ny Mosesy izy ao no miteny aoka ianao Mosesy any mifanatrika hivavaka amin'Andriamanitra mba tsy ho faty zay jereo amin'ny Exode faharoapolo zany andrina andiny fa sivy ambin'ny folo tsia mivavaka isika satria manana an' Jesosy tokoa hoantoka ao antsika anatrehan'ny ray Jesosy Kristy efa mato antsika nanao fanekena fanavotana tamin'ny rano ho antsika efa melan-keloka mandrak'izay zany mba azontsika manatona an'Andriamanitra raintsika ary manatona azy amin'ny fahasahiana ary raha misy aza tsy famarina antsika tamin'ny nataontsika ino nataon'i Jesosy misy olo vavantsika izy anamarinana antsika ary fiten'ny Jaona voalohan'ny faharoa andininy voalohany fantatsika fe Jaona dia ilay apôstôly teo akaiky ny fon'Andriamanitra ary koa fantatsika fa ny zavatra rehetra zay nampanoratana ary mba inontsika dia no vokatry ny fahalalany ny fon'i Jesosy zay tsy mandany mpanota ary tia ny mpanota ary afaka mifandray amin'ny mpanota ary tia ny mpanota ifandray aminy arak'izay masotroany bebaka miverina amin'i Jesosy mba azon'ny tompo mandrava ny hevitra zay mampisaraka atsika amin'Andriamanitra vonona izy hamelany fahasoantsika vonona izy hanadeo antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra dia mahereza matoky fa efa mitelen'ny tompo ho azo anao ny vavaka miraitsika tokoa toy miafina amin'ny efatra ny mangingina zay ombovontsika kanefa ao noho Jesosy ny rainao zay mahita ao mangingina no hamaly anao vavaka tsy Andriamanitra lavitra ianao miafina ianao na mikipy ianao
fa akaiky indrindra ianao ary mandinika ny fomba matitra ny vonay dia te hiditra amintonay eo miteny mindro mitsangana io varavaranao ka mantodona raha misy mihaino ny fepanao varavarana dia hiditra ho aminy aho fa hiara sakafo aminy ary izy amiko dia nivavaka indrindrany izay fifandraisanay aminao Andriamanitra mampianarana iny vavaka isan'andro isan'ora mitariry fanahy masina ao amin'ny lalan'ny famarina dia nisitrapon'Andriamanitra mba tsy ho foana ny vavaka izay ataonay mba tsy ho foana ny fanantenanay ianao mba tsy ho foana ny fonanao mba tsy ho foana ny fantaonanao miteny tokoa itenin'Andriamanitra toy hoe raha tsara aza miova no mahefabe mandrakariva satria fantatrareo fa tsy ho foana sekory ny fikelezinareo any amin'ny tompo dia amin'ny alalan'ny fivavahana izany ao amin'ny anaran'i Jesosy ho voninahitry'Andriamanitra hatramin'izao mandrakizay amen.